La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Ny mioka ny fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Castel, il est tiré une fahombiazana. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Mampiteny mona, izay no aza namarana amin'ny fehezanteny tokana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Mampiteny mona ny tsy fahombiazan'ny mpitondra ASVM amin'ny tantana ny firenena amin'ny lafiny rehetra. Tamin'ity herinandro ity, saika nanao fanambarana avokoa ireo olo-pirenena na fikambanana no ny fomba famotehana tsy azo leferana intsony ny vahoaka sy ny firenena ataon'ny mpitondra ankehitriny. Matahotra ny hetsika syndika ny fitondrana ankehitriny. Hoy ny eo anivon'ny solidarité des syndicats de Madagascar, antony hitadiavana ny fomba rehetra, anampenambava ireo mpiatsa-panjakany. Na eo aza nefa izany, tsy emitra hiady amin'ny tsirary ny mahazo ny mpiasa ny SSM raha ny nambaran'izy ireo. Trano lehibe iray eny amin'ny 67 hektara no kilan'ny afo omaly tokony ho tamin'ny Anora sasany ariva. Tsy fantatra ny antony nahatonga ny firehetana, ary tsy mbola fantatra ihany koa ny tomban'ireo entana kila forehitra. Isan'ny nampitaraina ireo mponina teny an-toerana ny fahataran'ny sampana mpamonjy vohina noho ny fitohanan'ny fifamoivoizana. Any ivelany, anjatony indray ireo naratra teo amin'ny sistany manasaraka ny Israel sy Gaza ny andro ny omaly. Raha ny antotanisa, Palestinianina 530 namoy ny ainy vokatry ny fifandonana nisy tany an-toerana. Ny andindinin'ireo afaka fotoana fohy. Sabotsy fa 14 ny volana aprily 2024 miaraba tompoko lahy finaritra tompoko vavy tonga soa ato amin'ny fampalalam-baovao ary manasanao ihany koa anjo izany hatramin'ny farany hanomboantsika azy avy hatrany ary mampiteny mona izay no azo anambarana amin'ny fehezanteny tokana ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny. Mampiteny mona ny tsy fahombiazan'ny mpitondra ASVM amin'ny tantana ny firenena amin'ny lafiny rehetra tamin'ity herinandro ity. Saika nanao fanambarana avokoa ny olo-pirenena na fikambanana manoloana ny fomba famotehana izay tsy azo leferana intsony ataon'ny mpitondra ny vahoaka sy ny firenena. Araintsika ary ny matonda tsoratry Andry Rarson. Nolany ny antenimera rotota tsy nasipantsina ny lalàna fehizoro ifeny fifidianana. 770 ireo solombavambahoaka no nolazaina fanandany ary 320 ireo loholona ary 2 no nitsipaka. Nanambara ireo solombavambahoaka fa manana pirofo tamin'ny fisian'ny kolikoly avolenta no entina nampandaniana ireo volavolan-dalàna fehizoro ireo. Nanao rodobe nametraka taratasy fitarainana sy fitoriana teny amin'ny HCC sy ny Bianco ireo solombavambahoaka miisa 370 mitsipaka io ambiletra amin'ny fandaniana ireo lalàna fehizoro ifeny fifidianana. Taorin'izay namoaka fanambarana ny sefafi na ny sehatra fanaramaso ny fiainam-pirenena izay nampitondray ny lohateny hoe taorin'ny barofin-dalàna ho barofim-pifidianana ve. Miantso ny herivelona tsara sitrapo rehetra eto amin'ny firenena andefa solitena amin'ilay fiaonam-be fanarenam-pirenena tena izy. Izany komita ny fahamarinana sy fandripalemana ary ny fiadanana 4F izany izay atao any fianaratsoa amin'ity herinandro ity. Manantena fa isy vahaolana anavota-pirenena ivoaka amin'izany ny mpikarakara. Namoaka fanambarana ireo jeneraly sy manamboninahitra efa misotro ronono fa efa tsy zaka ny vahoaka intsony izao ampiainana azy izao. Mila miteny sy miseho ary mandray ny andraikitra tandrify azy ny tsirairay fa tsy misitrika fotsiny. Tsy azo ekena intsony ny fanaovana ny vahoaka ho takalonaina amin'izao fomba fitantanana ny firenena. Voapirofo fa tsy mahomby izao ho ihany ireto jeneraly sy manamboninahitra efa nitana andraikitra goavana teto amin'ny firenena ireto.
Tena mampiteny ny mona tokoa ny fomba hitantanan'ny mpitondra ny firenena fa saingy tsy vita ny famoahana fanambarana ihany fa so kosa fanambarana hery amin'izay no ilaina amin'izao vanim-potoana izao. Ekena fa ho avy ny fifidianana izay tsy maintsy hatrehana amin'ity taona ity satria tena ilaina ny miady mafy ialana amin'izao fitantanana tsy mahomby izao. Ny akanga maro tsy hivakinam-bo hoy ny Itolo. Matahotra ny hetsika sendika ny mpitondra ankehitriny hoy ny eo anivon'ny Solidarité des syndicats de Madagascar antony hitadiavana ny fomba rehetra anampenam-bava ireo mpiasam-panjakana na eo aza nefa izany hiady amin'ny tsirariny mahazo ireo mpiasa ny SSM raha ny fanazavana izy ireo. Io ny nasaina no nanao ny fanadihadiana. Tsy misy demokrasia eto Madagascar hoy ny mpikambana eo anivon'ny SSM manoloana ny tsindry sy ny raha matahora mahazo ny mpiasa malagasy indrindra ny mpiasam-panjakana. Tsindry maro no mahazo ireo mpiasam-panjakana rehefa miady ny zony hoy raha Arivoatra Claude filoha-lefitra eo anivon'ny Solidarité des syndicats de Madagascar. Atao daholo ny fomba rehetra sy ny antso-dray isan-karazany mba hikapanan'izy ireny indrindra ny mpitarika moa zany. Eo ny fandrahonana hoe tsy ho afosina tsony ny contrat-nao satria raha tsika malala moa zany fa hoe la resina mpiasam-panjakana tsy tena mbola mpiasam-panjakana izy ireny amin'ny ankapobeny fa contractuel zay ny fiantsoana azy amin'le asam-panjakana zany. Ka ny contractuel dia manavao ny contrat-ny isaky ny roa taona dia ampitahorina hoe raha vao mbola manao sympamana areo na manao hetsika syndikaly dia hofoanana ny tsy ho afosina tsony ny contrat-nareo. Tahotra izay no andikan'ny SSM ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana misakana ny hetsika syndikaly. Aminay aloha zany ny fihetsiky mpitondra dia nizaniza manao an'izany fihetsiky ambaranao zany dia fihetsiky ny olona matahotra satria raha miaiky eto amin'ny firenena sy eran'izao tontolo izao araky ny sora-baventy eo amin'ny hoentinay sy teny manentana hoe syndicat matanjaka atoko ny fampandrosoana no vainjafy. Ka inona ny tombotsoan'ireo na fanjakana io na tsy miankina io inona ny tombotsoa anenjehana ny syndikalista. Raha tsy ivina namoaka fanambarana ny SSM tamin'ity herinandro ity izay hitakin'izy ireo ny fampitsarana tsy misy atakandro ny fampiasana ny mpitandro ny filaminana ho fitaovana politika sy hery famoretana ka avereno amin'ny andraikiny ho mpiaro ny vahoaka sy ny fananana izy ireo na ho an'ny mpomba na ho an'ny mpanohitra ny fitondrana. Mandatanteraka ny fampiasana ny mpiasam-panjakana ho fitaovana fampielezan-kevitra toy ny fampiakarana ty andrenivohitra ny SEFZAP sy ny CFCSB amin'izao vanim-potoana fanomanana ny fifidianana izao. Olana lehibe ho an'ny mpampiasa fiarakodia ny toeram-piatsonan'ny fiara eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina indrindra ny eo afovoan-tanàna n'Antananarivo toy ny any Antaninarenina, Ambatonakanga, Analakely, Ambojatovo, Tsaralalàna, Ambatomena, Antsahavola, Antanimena, Behoririka sy ny maro hafa izany hoe ny toerana rehetra ao afovoan-tanàna n'Antananarivo ary manampitrotraka izany ihany koa ny fitohanan'ny fiarakodia. Rahampitso alahady ny momba ireo no atolotranao ao anatin'ny fandarana alalino amin'ny 7 ora no anarahanao izay. Ary avetrany ary ny hampahany amin'izay alalino izay. Antananarivo, renivohitra Madagasikara, mbompana malagasy tsy vaky volo. Raha fanisana farana nataon'ny Stade tamin'ny taona 2014 dia eo amin'ny 2 alina sy 2 tapitrisa eo ny mponina eto Antananarivo renivohitra. Olona misy eo amin'ny 7,900 sy 5,000 sy 2 alina isaky ny kilometera toroadro eo izany no monina eto Antananarivo renivohitra. Misy distrika 4 ary fokontany 2,900. Izany tsy mikolay amin'ny fitohanan'ny fiarakodia eto Antananarivo renivohitra na izany vahiny sy andramandalo na ireo monina eto. Maharitra ora 2 na 3 farafahakeliny ny fitohanana amin'ny maraina ary tsy latsak'izay ihany koa ny hariva. Efa nisy vehatreto no nandrefy ny fatiantoko isan'andro teraka izany fitohanan'ny fiarakodia izany eto Antananarivo renivohitra eo amin'ny Tokarena.
tsy ambara intsony ny fitombohan'ny stress aterak'izany raha vao maraina ary ny fahasorenana isakariva amonjy vodina trangatry azo sarahiny eto Antananarivo renivohitra ny ora ny toeram-piantsonana ny fiarakodia sy ny fitohanana ny fiarakodia. Taloha raha ohatra ka mba mandeha eny amin'ny mipetraka eny ianao adiny 3 adiny 4 mba ohatrany hoe 2005 na alohanao amin'ilay bandikely na 1300 mba mavelivelona an'le mavelivelona ny zalany zany isakariva mba mahavita sakafo izy ohatr' zany ary tobila fandimbidimbiny ao amin'izao fotoana zao nefa le resaka le parkilasy ohatrany mampieritreritra ihany indraindray satria zao za zao ohatrany hoe misy zavatra asa ataoko ao an-tanana reninao a miditra amin'ny 7 maraina brava amin'ny 4 sasany na amin'ny 5 ariva tadiditsaka hoe firy euro zany a eo amin'ny adiny 10 eo dia eritrereto hoe ohatrinona zany ny vola laoko nefany a 500 a isaky ny adiny ray ando 25 000 foana zany isaky ny mandeha eo zay zany ny tena ohatrany somary ohatrany problème kely amin'ny eritreritra fa tsy haiko moa anao le mampijery ihany hoe manao zany fiteny zany fa ohatrany sarotsarotra ihany le alafosan'le liseparda ka amin'izay fotoana zay. Amin'ny olotsotra mampiasa fiarakodia eto Antananarivo renivohitra sy ireo mpamily taxi dia tokony ananganana toeram-piantsonana fiarakodia maromaro aloha eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra vao no tokony niditra tamin'ity 3P na amin'ny partenariat public privé ity satria efa misy netra alohan'ny olona manana fiarakodia amin'ny resaka fiantsonana. Amiko manokana aloha hatramin'izay nisiny io a za mpitatitra manana fiara dia tsy vahaolana le izy ny antony dia tsotra ny fahitako azy asa firy-taona zay nisiny io a ohatrany hoe miandry kendri-toana amin'izay tomobile mipetraka izy ohatra raisiko fotsiny zao hoe migare eo amin'ny riditra taloha dia tonga ry zalahy mandalo efa nisy zany izy dia tonga izy mandalo a dia eo a tsy atonona fa vao lasa kely ohatra hoe mandeha mipipi na manao goûter kely a dia tonga izy dia mametraka taratasy dia lasa dia anao miezaka manenjika izy efa tsy hitantsony dia amiko tsy vahaolana le izy fotrany vol autorisé zany tsoroko le hoe vol autorisé io fa tsy vahaolana mihitsy ny raha malagasy eto Antananarivo mpitatitra angamba inoko fa misy mitovy hevitra amiko ny sasany satria izay foana ny zavatra ifampitarainan'ny mpitatitra sy ny olotsotra hoe raha eo toerana izy tsy mitaka ry zalahy na hoe amboary io misy tikevy fandrasana andeha le olona tonga izy manisy tikevy dia makasary dia zay zany fahitako an'le iseparky raha ny tena izy zany ny taxi efa mandoha vola any amin'ny commune na droit de stationnement a patente ny rehetrarehetra donc zany tokony tsy andohany io tsony izahay izay mpitatitra taxi manokana no tsinganiko eto. Mahakasika izay fiantsonan'ny fiara izay atrany dia nijoro naneo ny heviny ny tsipaka ny fanaovan'ny Easy Park ho fiantsonan'ny fiarakodia andoavam-bola ireo mponina sy mpivarotra manoloana ny lalana eny Ambodifilao ny maraina teo. Fametrahana sora-baventy sy fitondrana taratasy misy soratra mitsipaka ny Easy Park no nentin'izy ireo tamin'izany. Arahintsika ary ny fanampanazavana ireo solitena ny mponina sy mpivarotra eny Ambodifilao ireo. Ity toerana ity dia toerana izay ao ataon'ny vahoaka sy mponina eto Ambodifilao ay zarany ireo tomobile ireo taddio fa tsy ahazo premier plan ohatr'izao daholo izahay mipetraka eto fa tsy maintsy misy ny any anatiny ihany ka amin'izany fotoana izany dia hita fa tena manararoatra ary manao tsindry azo lena mihitsy ny Easy Park amin'ny fanaovana antsonjay amin'ny mponina izay manana fiara amin'ny izahay manomboka eto amin'ny rue amin'ity rue Rabezavana Ambodifilao ity ka dia tsy ekenay hatramin'ny farany fehiny zany rehetrarehetra zany a ny fangalana ny parking eto Ambodifilao amin'ny rue Rabezavana ary iarahanay mirahina amin'izao tsy fankatoavanay amin'izany toetra sy fomba ataon'ny Easy Park zany. Sahirana be mihitsy ny clientko zany a rehefa mandalo ao mipetraka ao aminay sakafo dia zay zany a dia tsy manaiky mihitsy a ny Easy Park tsy mety tsy vitanay zany hoe 500 000 600 000 par mois andoavana parking zany ka tsy manaiky hatramin'ny farany zany zahay Ambodifilao. Any manakara kosa dia nimita tao vovonana teo no nigadona teny amin'ny serana mpiara-manidina ireo mpitondra fivavahana ny solitenan'ny Paparay Masina sy ireo eveka maromaro niaraka taminy niara tonga tamin'izy ireo ihany koa
ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andrinirina Rajoelina tome fiolona teny amin'ny serana mpiara-manidina sy ny lalana rehetra iazony vohipeno ny ariva teo moa dia nitsidika ny toerana nanapahandohan'ny Ramsey Lucien Botovaso eny amoron'ny ranony matatana izy ireo raha mpitsy no hotanterahana vohipeno ny béatification ny fanandratana olotsambatra ny Lucien Botovaso fantatry ny rehetra amin'ny anarana hoe Ramsey Kristianina mihoatra ny efatralina no andrasana ho tonga any an-toerana saingy raha ny zava-misy amin'izao fotoana araky ny loharanom-baovao azo dia mihoatra izany no efa any an-toerany. Mialohan'ny anohizantsika ny fampahalalam-baovao dia isento kely vetivety aloha sika aorian'izay kosa dia ny vaovao mahakasika ny trangam-piarahamonina, ny vaovao mahakasika ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena no arahintsika eo ihany koa ny maresaka avy any ivelany Ndahoary. Tsisy crédit tsony mihitsy. Teria, io lesinao anafona laro minitra. Efa indroa ela zay nandan'ny crédit-ako. Mirana, zaky mapitra amin'ny telefônina. Adignako an-trano. Io moa e lobaty lesy hajanony anao zany fanadalana reo zany fa miaraka amin'ny telemany anta tsy misy tiona zany mbola misy foana e. SOS Crédit tsindriony 10 ary mahazo fahana mamaipona. Telma safidiko numéro 1 malagasy. Ny olona mahomby eo amin'ny fiainana dia ireo izay tia milavolefona manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambaratelon'ireo karazan'olon'ireo ny migoka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao tsy vahina amin'ny endriny 5 centilitatra. Pour vos travaux à risque, éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Tu sais maman, pour que le linge soit tout propre et qu'il sent très bon, il faut vraiment bien choisir sa lessive. L'efficacité des agents nettoyants Arctic offre un résultat parfait à chaque lavage. Et sa senteur parfumée procure à votre linge une intense fraîcheur. En plus, avec Arctic, il y a des cadeaux à collectionner. Lessive Arctic, son premier cadeau, c'est l'efficacité. Nivoaka omaly fahatelo ambin'ny folo ny volana aprily ny laharana fa 4 ny Madagascar Matin Hebdo. Lohateny lehibe amin'izany ny hoe après les dérives et les scandales, José Vianney rompre avec le passé et reconstruire ensemble la nation. Hita ao amin'ny pejy faha-4 sy ny pejy faha-5 izany. Ao amin'ny pejy faharoa kosa le régime HVM prône un apaisement hypocrite. Amin'ny pejy fahatelo kosa no ahitantsika ny raharaha Christine Razanamahasoa. La passion de Christine Razanamahasoa, une vindicte politique. Jean-Eugène Voninahity, après la descente aux enfers, la vengeance. Fantaniana moa no apetraky Madagascar Matin Hebdo amin'izay ao amin'ny pejy faha-9 ary ao amin'ny pejy faha-10 ny resaka momba ny Élysée Poutoarson, mpanentana no sady mpamorona fandaharana eto amin'ny Cool TV FM ihany koa. Eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa trano lehibe iray teny amin'ny 67 hektara no nirehatra omaly hariva tokony ho tamin'ny 900 sasany. Tsy fantatra treto ny antony na tonga ny firehetana, tsy mbola fantatra ihany koa ny tombatomban'ireo entana may fa isan'ny nampitaraina ny mponina teny an-toerana ny fahataran'ireo sampana mpamonjy voina noho ny fitohanan'ny fifamoivoizana. Raha avy hatrany ary ny fanadihadiana makasika izay. Omaly tokony ho tamin'ny 900 sasany hariva no nirehitra ity trano eto amin'ny Vadobe 67 hektara ity. Tsy
fantatra izay ny andohan'ny afo maisy kela frehitra avokoa ny entana rehetra atao amin'ity trano ity. Zay ao trano daholo dia rehefa ao trano daholo dia maheno misy olona miantsoantso any ivelany any hoe misy trano may dia nivoaka izay dia jery izy ilay trano may ny ivelany sao hoe lavidavitra kokoana ihany ilay izy fa izany tsy lavidavitra any tia akaikely tamin'ny andrefany ety ilay may dia taitra ilay ankizy hoe dia mba hiverina izany somba maray zavatra na manieritreritra na ahoana tsy fantatra fa miverina tany dia famipedarivabe daholo ny ilany rehetrarehetra lapetra ety kelikely teo vetivety tonga dia rifaka tsisy vetivety kely misy nanaraka an'ilay courant ilay afo vetivety dia hitatra zany dia tsisy ny ainana vokany fa tsy afaka nanavitra n'iny. Zany hoe anao manokana zany tavela tao anaty afo daholo ny entana rehetra teneniko anao tena anatrano sotro fe tsy mivoaka tsisy toy ny anovany toy zao akanjon'olona tony. Nanano sarotra ny famonoana ny afo teny an-toerana raha ny fanazavana no izy miditra elakelan-trano lavitry ny arabe. Ankoatr'izay adiny ray latsaka taty aoriana vao tonga ny sampana mpamonjy voiny. Filazan'le pompe zany hoe tratran'ny embouteillage zareo zay no natarika azy sy ny gendarme no CTM zany ny andry an'le mpivoaka an'le mpanararoatra satria ohatra ny tokany tato zao sy ny tato mivoaka le entana dia mitona eny avelany dia misy mitona mitsoka le izy zany dia le CTM zany taraiky tao avelany tao fa ny gendarme nitafiditra taty anatin'ny taty aveo. Hatreto aloha mbola tsy fantatra mazava ny tomban'ireo fitaovana may sy ny antony nahatonga io firehetana io. Ny eto amin'ity faritra Sosantsety ity izay ahitana trano may tahaka izao isan-taona tsy nisy ny naratra tsy nisy ihany koa ny ainana fohy saingy ny fahasarotana teraka izany no iainan'ny mponina amin'izao fotoana. Mindrana trano aman'olona atoriana sy asianareo entana sisa tsy may na ireo sisa tsy lasan'ireo mpanararaotra. Dia tamin'ny fotoanan'le hoe nibata entana tato ny entana tsy dia betsaka zany may fa le hoe teo amin'ny famoahana entana zany nisy nanararaotra dia mifarafara zao tsy hita dia misy zavatra madinidinika koa akoatr'izay ny vilany ny vilia fototr'izany. Eto zany noho ny fahamaizan'le trano dia mitambatra ato amin'ity trano ity ato daholo ny zay rehetrarehetra mipetsaka tamin'le trano tao fa mitangorongorona ato daholo ato zany mitangorona tsisy trano ipetsarana mihitsy dia mitangorongorona ato moa sasany mbola miparita jitaka any efa trano efa samby roapolo tafo eo dia miparita jitaka any daholo sasany fa rehetra zany aloha zany vaovao ambongangona kely ato dia mitangorona ato. Tranga fahita matetika eto an-drenivohitra ny fahamaizana trano tahaka izao ary tara vao tonga ny sampana mpamonjy voiny. Tranga fahita ihany koa ny fisian'ireo fanararaotana nataon'ny sasany amin'ny fotoana famoahana ny entana. Ahitana taratra ny fahantrana iainan'ny malagasy izany ary ahitana taratra ny fahaverezan'ny fihavanana malagasy ihany koa. Izany hoe takona tanteraka ny fanahy maha-olona, mahay mitsinjo ny hafa, mifanampy sy mifanohana na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Eo amin'ny lafiny kolotsaina kosa ny zoro firarazana ho an'ny malagasy ny heviny ary ny antony anomezana lanja izay zoro firarazana izay indray no entina aminao ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity izay iarahana amin'ny Iona Saina. Misy heviny sy dikany teo amin'ny taolo malagasy ny fomba fitotoky ny trano, ny toeran'ny iray aman-dreny ao an-tokantrano, ny vehivavy sy ny maro hafa. Misy antony avokoa ireny rehetra ireny eo amin'ny malagasy. Raha ao an-tokantrano, ajain'ny malagasy hatramin'izay ny ilan'ny avaratra atsinanana, antsoina hoe zoro firarazana. Ny lafitrano tsirairay avy izay samy manana ny heviny sy ny dikany raha ny fanadihadiana natao. Teny zorony eo amin'ny avaratra atsinanana natao hoe anjoro firarazana. Raha jerena amin'ny laharana ara-panandrona izy io dia ny amin'ny fanandrona zany ny avaratra atsinanana natao hoe alamady. Ny alamady teo amin'ny taolo dia misy heviny maromaro. Ny lanitra ozy ny alamady, ny zokilona indrindra amin'ny fianakaviana ny alamady, ny mpanjaka ny alamady, zany hoe zay olona ray aman-dreny sy mpitarika zay natao hoe alamady. Dia eo amin'ny zoron'ny alamady koa zany eo amin'ny zoro firarazana, zoro firariana amin'ny razana. Zoro zany angataham-pitahiana, zoro trano ivavahana. Ary matetika eo amin'ny zoro firarazana raha any amin'ny lapa izy dia mifefy lamba menamena ao tsy azonao jerena eo anatiny. Raha ao an-tranon'ny olona izy dia eo amin'ny zoro firarazana tsy azo adona amin'iny ny fandriana fa ahemotra kely. Fa tsy azo adona amin'ny zoro firarazana satria tsy zakanao ny andron'io raha tsy mpanjaka tokana ihany. Ny zorony atsimo atsinanana no antsoina hoe anjorona koa. Ny zorony atsimo andrefana no zoro ambaravarambe ary ny atsimo ambaravarakely no iantsona ny zoro avaratra andrefana.
miteraka tsy fahatomombanana eo amin'ny fiainana andavanandro ny tsy fanajana ny lamina ara-boajanahary raha ny fanazavana hatrany misy heviny ihany koa eo amin'ny malagasy ny fitotiky ny fandriana fa tsy nataotao foana raha ny fanadihadiana natao hatrany rehefa matory dia mena varatra ny loha fa mena atsimo ny tongotra satria any atsimo no fanariana onda amin'ny maty any atsimo ny felana loza any atsimo ny fanariana zavatra ratsy ka raha ohatra ianao zany mena atsimo loha dia lazimy hoe mena atsimo loha mpamosavy miloloha ratsy miloloha loza miloloha atambo mety tsy nanandoha ihany koa tsika satria avy any antsinanana ny mpisaha amin'ny masoandro fa raha ohatra zany meka ny rehefandoha dia masoandro no tonana fitombenana ny any antsinanana no dakany ary na mipetraka raha dia tsy maintsy tsy mahazo mitsotra tongotra mena varatra na metsinanana satria eo amin'ny zoro fanao varatra tsinanana ny atao hoe zoro firarazana dia tsy tokony hotondrona tongotra zany zavatra zany fa zavatra manana ny asa sy ny mahizy azy fomba malagasy maro no tsy fantatry ny tanora ankehitriny ny fitsokin'ny kolotsaina vahiny be loatra eto Madagasikara no isan'ny mahatonga izany raha ny fanazavany ny mpaitantara sy mpahay ny fomba malagasy ahitana taratra izany fahaverezan'ny kolotsaina izany ihany koa ny eo amin'ny teny sy ny fiteny ho an'ny mpaitantara sy mpandala ny fomba malagasy tokony iainana ilay teniny sy na Henri Raingson manao hoe andrianiko ny teniko ny an'ny hafa koa feheziko Voamakasika ny fanatanjahantena miandry fatratra ny manasadalana eo amin'ny Ligue des Champions ny rehetra amin'izao fotoana izao averindalao famaranana ny 4.7 ny an'ny Liverpool sy ny AS Roma ny mombamomba izay no entiny Henri Florian amintsika atao anatiny ity fanadihadiana manaraka ity samy ny andro fatratra iny antsapaky ny ankatoky ny famaranana amin'ny fiadina ny tompo andakany Europa isantarika ny rehetra ny andro ny omaly totosa tokoa izy iny ka ny ekipa ny Bayern no ifandona amin'ny Real de Madrid raha i Liverpool kosa no ifampitana amin'ny AS Roma famarana alohan'ny fotoana no nanasokajiny ireo mpanao gazety européenne ity fiaonany eo Bayern de Munich sy ny Real de Madrid ity tamin'ny taondasa tsy ela akory teo amin'ny ampahefadalana tamin'izay naeliky ny Real de Madrid ity kluba alemanina ity ka nisaraka tamin'ny isa 4-0 ny lalao tamin'izay amin'ny ankapobeny kosa raha ravana ny fiaona teo amin'ny rotonta samy 170 nandresy ary ady sahala roa avy amin'ny ity andian'ny tanterana ny 17 ny volana aprily ho avy izao ndray ny lalao mandroso ary ny voalohany ny volana may ny lalao miverina izay sokajiny mpakafy baolina kitra sy ireo mpanao gazety maro fa ho sendra ny taolana ny ekipa ny Zinedine Zidane manatombo kokoa ny ekipa ny Bayern izay misy any Franck Ribéry ho an'ny Liverpool sy ny AS Roma indray verindalao famarany rano marina zavatra efa niseho izao fiaonany kluba italiana sy ny kluba anglisy izao izay hitantsika eto amin'ny sary izao ny taona 4.7 no nitrangana izany ka nisaraka ady sala rainoray ny rotonta tamin'ny alalan'ny Dakatsatobe vao niavaka ny mpandresy sy ny resy fa ny anglisy nafatevatra ary ny italiana nafatipôlina 2 ny bata fandresiny ny anglisy tamin'izany eto kosa no izy nanilika ny ekipa ny FC Barcelone mihevitra ny rehetra sy ireo mpanazatra maro fa tokony mailo ny anglisy na dia manatombo kely aza fandresena indroa no azon'ny Liverpool raha fandresena iray no azon'ny AS Roma lalao miady ihany koa ity fiaonany eo amin'ny rotonta ity navita dingana lehibe ny kluba ny Liverpool ity satria afaka nanilika ny ekipa mpiray fédération aminy dia ny Manchester City izay mitarika amin'ny fiadiany ny tompon-daka ao aminy amin'ny 4 sy 17 aprily ho avy izao no anatanterany lalao mandroso eo amin'ny rotonta amin'ny dingany manasadalana raha ny voalohany sy faharoa volana may izao ndray ny lalao miverina izay iona ny Liverpool sy ny AS Roma amin'ny dingany manasadalana eo amin'ny Ligue des Champions ity ny maresaka avy any ivelany anjatony indray ireo naratra tao amin'ny sistany manasasaka ny Israel sy Gaza ny androny omaly raha ny antotanisa palestiniana 5.7 no namoiny ainy vokatry ny fifandonana nisy tany antoerana araho ny fanadihadiana eo amin'ny sary ny France 24 à quelques mètres de la kilometatra vitsy miala ny sistany Israely ny refitrefitra ny boba mandatsa-dranomaso anaparitany ireo palestiniana amanarivony ireto farany izay manao fihetsiketsehana ihany koa mandory ny saina israeliana eo masony tafika ary mitorabato tsy hijanona ny fihetsiketsehanay hitakinay ny zo iverenanay ary mikasa andory saina israeliana amanarivo izahay hoy ny faneho-kevitry ny mpanao fihetsiketsehana palestiniana vokatry ny fifandonana anjatony ireo palestiniana naratra raha tsy ivona ny fototry ny fitakin'ny palestiniana ny iverenan'ireo olona manodidina ny fitoetsy any amin'ny taniny izay voatery ny tsoka vokatry ny ady raha ny tomba ny manam-pahaizana eo amin'ny fifandraisana iraisampirenena ny 14 Mey izao no hitsahatra ny fihetsiketsehana io daty io izay anamarian'ny israeliana ny 70 taona nijoroany ny fanjakana hebreo
abattus par des soldats israéliens ces 2 dernières semaines. Miresaka avy any ivelany hatrany any Syrie dia nodarofany États-Unis, Frantsa sy ny Royaume-Uni bomba ny alin'ny zoma ifoa sabotsy teo i Syrie, nanotra izany ny Rosiana sy ny Iraniana. Fanadidiny eo amin'ny sary ny France 24 hatrany. Sur ces images amateurs, des colonnes de fumée s'élèvent au-dessus de Damas. En plein cœur de la nuit, c'est une attaque conjointe qu'ont lancé les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Ny alin'ny zoma ifoa sabotsy teo no nakana ity sary ity tao Damas. Nodarofan'ny États-Unis, France ary Royaume-Uni bomba tany Syrie, nisy ihany koa ny tifitra misile niainga avy tany an-dranomasina. Tamin'ny fotoana ny fanandrify tamin'ny fandarofana bomba no nanambaran'ny Donald Trump fa nanombe baiko ny tafika Amerikana ny tenany hanao tir de précision amin'ireo toerana misy fitaovam-piadiana simika ao Syrie. Toerana roa ny fantatra fa lasibatra tamin'izany ary mbola tsy fantatra ny isan'ny olona maty sy naratra. Daroka bomba izay nifandrombonan'ny États-Unis tamin'ny Frantsa sy Royaume-Uni. Manohitra ary manameloka ity fanapa-kevitra ity ry zareo Rosiana sy Iraniana. Tsy fantatra treto ny fanapa-kevitra ho raisiny reto farany. Damas condamne une agression barbare et brutale des Occidentaux. Cette opération militaire rappelle celle d'il y a un an presque jour pour jour. Donald Trump avait alors fait bombarder une base syrienne après une attaque au gaz sarin à Khan Sheikhoun, imputé au régime. Melohan'ny amaranantsika ny fampalalam-baovao dia averina amintsika aloha ny vaovao nisongadina tamin'ity anio ity mampiteny moana ny tsy fahombiazan'ny mpitondra ASVM amin'ny tantanan'ny firenena amin'ny lafiny rehetra tamin'ity herinandro ity dia saika naneo hevitra avokoa momba izany na ireo olom-pirenena na ihany koa ireo fikambanana manoloana ny famotena izay tsy azo leferina intsony ataon'ny mpitondra ny vahoaka malagasy sy ny firenena ihany koa. Matahotra ny hetsika syndicat ny fitondrana malagasy hoy ny eo anivon'ny solidarité des syndicats de Madagascar antony hitadiavana ny fomba rehetra anampenambava ny olom-pirenena amin'izao fotoana izany. Trano lehibe iray kosa no nyrehatra omaly ariva teny amin'ny 67 hectara. Tsy mbola fantatra ny antony nahatonga ny firehetana, tsy mbola fantatra ihany koa ny tombambidin'ireo entana may. Olona maro no traboina vokatra izany. Nodarofan'ny États-Unis sy Frantsa ary Royaume-Uni bomba ny any Syrie ny alin'ny zoma ifoa sabotsy teo. Nanotra izany ny Rosiana sy ny Iraniana. Araintsika eto amin'ny Kolo TV ihany koa anio amin'ny 7 ora sasany alina ny adi-hevitra manoloana ny toe-draharaha misy eto amin'ny tany sy ny firenena niarahana tamin'ny mpanao gazety sy ireo solombavambahoaka teny amin'ny panorama. Arak'izany dia iroso amin'ny 7 ora latsaka 10 ny fampalalam-baovao amin'ny teny frantsay eto amin'ny Kolo TV atrany amin'ity androany ity. Izay ihany koa tompoko lasy sy tompoko vavy no amaranana ny fampalalam-baovao tamin'ity anio ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany, mametraka ny veloma mandra-pitafary ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Au pied avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Batimax, la qualité au meilleur prix. Pastel, il est tiré une faumbiazan. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.